ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalaraba antsika rehefa malala tratra ity sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly an'ny Efesianina toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Efesianina toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy ny olona masina ny Efesosy izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra araka ny fidiarana antsika tao aminy. Fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay akasitrahany fony. Ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaimpona ao amin'ny malala. Ray Masino manamasinana fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Andininy fa efatra araka ny fidiarana antsika tao amin'ny fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Tsy dia mora loatra ny mahatakatra ny hevitra zany andin-tsoatra masina zany hoe araka ny fidiarana antsika tao amin'ny fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Mbola tsy ary akory, mbola tsy nipetraka akory, mbola tsy nohariana akory izao tontolo izao dia efa nofidiana isika. Ahoana zany hevitry Paoly zany, ahoana zany fomba nazavan'i Paoly zany, ahoana zany fijerin'i Paoly zany hoe mbola tsy nohariana akory, mbola tsy nisy akory izao tontolo izao dia lasa talohan'izao tontolo izao ny fifidianana antsika. Dia afako itony andininy itony no mahatonga ilay mpanitsy fivavahana antsoina hoe Calvin milaza fa misy ny antsoina hoe prédestination. Misy ny fanendrena melo, misy ny fifidianana melo. Mbola tsy ary akory izao rehetra izao dia efa nofidian'Andriamanitra isika. Hoy Paoly eto. Ino no hevitra zany ry havako? Tena fanendrena melo tokoa ve zany? Raha toa ka mijery isika dia zavatra rona telo lehibe ny tian'i Paoly ho takatritsika. Ny voalohany indrindra dia ny planin'Andriamanitra. Ny zava-dehibe planin'Andriamanitra. Manana planin'Andriamanitra raha ohatra ka nahary izao tontolo izao izy. Tsy nahary izao tontolo izao par accident na tamin'ny alalan'ny zavatra kisendrasendra Andriamanitra. Fa raha nahary izao tontolo izao Andriamanitra dia nahary izao tontolo izao araka ny planina mazava tsara. Planina izay asehon'ny zoatra masina manontolo. Ilay planina dia ny hoe Andriamanitra nahary ny olombelona, nanomana ny fahariana ny olombelona. Ary eo ilay hoe fifidianan'Andriamanitra talohany nahariana izao tontolo izany hoe ny planin'Andriamanitra ahary ny olombelona dia taloha lavitra no naharian'Andriamanitra ny tany sy izay rehetra eo aminy. Tsy ny tany sy izay rehetra eo aminy zany no harian'Andriamanitra hoe hisy voalohany. No harian'Andriamanitra nisy voalohany fa tsy ny hoe no harian'Andriamanitra fotsiny amin'izao. Fa ny zava-dehibe dia hoe nanana planin'Andriamanitra efa nieritreritra ahary ny olona izy. Ary dia aorian'ny faharian'Andriamanitra izao rehetra izao vao no harian'Andriamanitra ny olombelona mba ho sambatra eo amin'ilay tany izay nanaovan'Andriamanitra azy. Izay no mahatonga ny olona indraindray hitantsika fa ireo filozofa materialista ohatra dia mieritreritra manao hoe ny matiera nisy taloha, zany hoe ny zavatra azo tsapain-tanana nisy taloha, vao nisy ny idée.
ary betsaka reo takandro marika za be dehibe reo filôzofy izay mandany fisian'Andriamanitra. Fa reo filôzofy kristiana takandre Hegel, be dehibe reo zay Kierkegaard ny aneloha aza dia samy resy lahatra fa ny idée nalay fikasana mihitsy zay mahatonga azy reo mino an'Andriamanitra, ny hoe ny fikasan'Andriamanitra mihitsy ny taloha, ny fikasan'Andriamanitra, ny planin'Andriamanitra ny taloha, de zay vao nisy zay izy vao nahary ny tany izy zay rehetra eo aminy. Lay tany zany na ny zavaboary na zao rehetra zao dia noharian'Andriamanitra araka ny planiny mba ametrahan'ny olombelona. Ary zay mahatonga ny Paoly eto miteny hoe ny fidianan'Andriamanitra talohan'ilay izao tontolo zao. Le fifidianan'Andriamanitra zany eto tsy lay fanendrena mialoha hoe araka ho an'ny fiainan'ny tsirairay, fa lay olombelona manontolo any tiany Paoly teneny eto manao hoe ny olombelona dia natokan'Andriamanitra no ambonin'Andriamanitra ao amin'ny Salamy 9 ny hoe nataonao latsaka kely no Andriamanitra izy, zany hoe no manin'Andriamanitra mihitsy ny fahariana ny olombelona mba aorian'ny fahariany lay tany mahafinaritra zay honenany. Zay ny voalohany ho tsika manao hoe Andriamanitra de nanana planina ary manana planina tamin'ny fahariany zao tontolo zao sy ny olombelona. Fa ny faharoa de zao zay tiany Paoly takatritsika koa de zao Andriamanitra de fitiavana. Noharian'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy mba honenany ny olombelona, tsisy heviny ny tany sy zay rehetra eo aminy raha tsy teo ny olombelona. Ary raha olombelona tsy nomen'Andriamanitra tany sy zay rehetra sy ny toerany de tsisy heviny. Fa tian'Andriamanitra ny ahatsapatsika ny fitiavany dia nataon'Andriamanitra aloha ny zavaboary de napetrany teo ny olombelona. De hoy Paoly eto manao hoe ny dikany teny hoe fifidianan'Andriamanitra de zao milaza fitiavan'Andriamanitra. Hitantsika fa miverimberina mihitsy eo amin'ny taratasiny saotany Paoly an'ny Efesianina ny halehiben'ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Raha miteny zany eto Paoly manao hoe araka ny fidianana antsika tao aminy de zao fitiavana naharian'Andriamanitra ny olombelona. Raha ohatra ka metraka fanontaniana antsika hoe inona moary zany no tena antony noharian'Andriamanitra ny olombelona, nangingina ve izy ny valiny tsia? Tsy nangingina izy. Fa inona no antony anaovan'Andriamanitra ny olombelona? Ny antony noharian'Andriamanitra ny olombelona de satria fitiavana izy. De nanomana ny fahariana ny olombelona izy, ny fidy ny olombelona izy, ary de nahary ny tany mba honenany. Andriamanitra de fitiavana. Krismasy ny andro ary dia fahatserovan'ny ny mpino, fahatserovan'ny kristianina ny fitiavan'Andriamanitra ny krismasy. Lay zanak'Andriamanitra zay ambaran'ny Jaona apôstôly, Jaona ao amin'ny fiazan-tsaramaso naraka any Jaona, Jaona toko voalohany, fa tamin'ny alalany lay zanak'Andriamanitra nahariana zao rehetra zao. De io fa tonga olombelona izy lay fisehoany ny fitiavan'Andriamanitra. Le afako krismasy ny andro, ny zavatra voalohany tokony ho tsapatsika amin'ny krismasy de ny fitiavan'Andriamanitra. Ko raha andeha hiankina ianao amin'ny krismasy, rehefa andeha hiankina ianao amin'ny krismasy de ny zavatra tian'Andriamanitra ho tsaronao de tianao izy, tia ny olombelona izy, tia atsika izy. Izao rehetra zao de nomen'Andriamanitra mba hasambatra atsika. Nomen'Andriamanitra atsika ny zavaboary mahafinaritra mba hasambatra atsika. Tsy nomen'Andriamanitra atsika ho bite atsika, fa nomen'Andriamanitra atsika io mba ahasambatra atsika. Nataon'Andriamanitra ao anatin'io zavaboary io izay rehetra ilaitsika mahasambatra atsika amin'ny maha olombelona atsika dia ao anatin'io zavaboary io zay ilain'ny vatantsika, zay ampivelatra ny saintsika, ny ara-panahintsika moa iny dia ao amin'ny tompo, ao amin'Andriamanitra. Koa raha hiangona krismasy ianao de zao na tsy miangona krismasy fa noho ny antony maro samy hafa mety misy kristiana tsy afaka miangona krismasy, de ny tokony ho tsaronao na miangona ianao na tsy miangona de ny hoe zava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Ary raha makany am-piangonana ianao dia tsarovy izay nataon'Andriamanitra ao anao. Inona nataon'Andriamanitra ao anao? Nomeny ianao ny zanany malalany mba hamonjy.
tsy zay nataonao akory ny zava-dehibe rehefa makany am-piangonana hoe za Andriamanitra nanao an'izao na za Andriamanitra nahavita tsara ohatr'izao na za Andriamanitra nanao an'zany, tsy zay nataonao akory ny zava-dehibe na zay tsy nataonao koa amy krismasy hoe za Andriamanitra de zao ndray avao ambony angona, tsy fitansanany tsy nataonao akory ny zava-dehibe amy krismasy, tsy fitansanany nataonao an'Andriamanitra akory ny zava-dehibe amy krismasy, fa ny tena zava-dehibe de zao fahatsapanao zay nataon'Andriamanitra ho anao. Ina nataon'Andriamanitra ho atsika? Nomeny atsika ny zanany tonga olombelona mitafy nofo satria niataka taminy isika, satria niery azy isika de novonjeny ndray satria nofidiny ny olombelona. Refako zava-dehibe faharoa zay fitiavan'Andriamanitra izay. Fa ny fahatelo zay tiany tompo tapatsika koa amin'ny Efesiana ity amin'ny alalan'ny Paoly dia ny fahasoavana. Ny fahasoavana. Ozy amin'ny andininy faheniny, fiderana ny voninahitry ny fahasoavana. Nofidin'Andriamanitra isika, manana planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, amin'ny fahariny zao rehetra zao, manana planina izy ny amin'ny fiafaran'ny tany zay rehetra eo aminy, manana planina Andriamanitra, manana planina foezaka izy ho an'ny fiainany tsirairay, fa manana planina lavitrezaka koa izy momba ny univers na momba an'izao rehetra zao. Ary fitiavana ho isika ny zava-dehibe amin'ny fitondran'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy. Fa ny fahatelo de zao ny zavatra tiany Paoly ho takatritsika koa amin'ny hoe raha ny fidy atsika Andriamanitra de fifidianana noho ny fahasoavana. Andriamanitra zany raha nahary ny olombelona, Andriamanitra raha nametraka atsika hito am'izao tontolo zao dia zava-dehibe ny fahasoavana. Ny hoe fahasoavana de zao zavatra zay tsy niankina tamitsika, zavatra zay nomena atsika tsy noho ny fahatsaratsika, tsy noho ny fiezahantsika. Hitatsika fa ny zavatra rehetra ao amin'ny soratra masina dia nomen'Andriamanitra atsika maimai-poana. Rehefa vitan'Andriamanitra ny sahidena, Genesis 2:1-10 dia hoy ny Genesis 2:1-10 de noentin'Andriamanitra ny olona hiasa sy hitandrina ny sa. Rehefa vitan'Andriamanitra lay sa, tsy ny olombelona ny nanao ny sa, lay sahidena zany io, tsy ny olombelona ny nanao ny tany, tsy ny olombelona nanao zao rehetra zao, fa noentin'Andriamanitra, lay matoa teny amin'ny teny grika hoe bastazo, zany hoe toy ny mitondra entana, toy ny mitondra kitapo Andriamanitra, toy ny mivimbina zany Andriamanitra de mametraka, ohatran'ny hoe olona mitondra entana, ohatran'ny olona mitondra kitapo, ohatr'izay le hoe de nentin'Andriamanitra tao amin'ny sahidena. Afaka malala fahasoavana. Zany hoe ny fahitanao amin'ny fiainanao isan'andro de tokony ho fahasoavana. Raha ohatra ka mankalaza ny krismasy ny taona 2024 sy 2024 ianao de atsiaro ny fitiavan'Andriamanitra, fa atsiaro koa ny fahasoavan'Andriamanitra. Atsiaro hoe tsy hoe ny fahatsarana angeny mahatonga atsika mahatratra ny krismasy ny taona 2024 sy 2024. Betsaka ireo havatsika tsy nahatratra zany fa any amin'ny tompony mankalaza an'izany. No fa isika kosa nomen'Andriamanitra fotoana afaka mifampitantana, afaka miara-mivavaka, afaka miara-misakafo, fahasoavana zany. Mampalahelo indray raha afaka malala de adinontsika ny lanja ny fahasoavana. Adinontsika ny toerany antsoiny hoe fahasoavana. Indrindra rehefa somary mandalo zavatsarotra zay tsika de adinontsika ny fahasoavana. Nandradray koa rehefa somary mandalo fitahiana misimisy zay tsika de adinontsika ny fahasoavana. Samy mampanadiny ny fahasoavana na ny zavasarotra na ny fifaliana. Dia asain'ny tompo miato kely sika amin'ity krismasy ty, mahatsiaro hoe ny fahasoavana ao Andriamanitra matoy izao a. Re afako nofidian'Andriamanitra isika olombelona, nofidian'Andriamanitra ianao, nofidiny tamin'ny alalan'ny fitiavana. Ny antony ny fidianana ianao de satria tianao izy. Nahatonga anao kristianina de satria tiatsika izy, ary nomen'Andriamanitra atsika izay rehetra eo amintsika. Zay no antsoina hoe fahasoavana. Mahay zary misaotra an'Andriamanitra tahaka ny tenenany Paoly amin'ny 9:3 hoe isaorana ny Andriamanitra. Ny zavatra rasan'Andriamanitra amintsika de ny fahaizana misaotra sy makasitraka noho ny fitiavany, noho ny fahasoavany zay ambarany krismasy. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa fitiavana no ny fidiananao anay,
fitiavana nentinao nahary izao tontolo zao fahasoavana no ataonao ny fiainana isan'andro fahasoavana no antony antsonao anay sy ny fitiananao anay tompo de fantatray fa manana planina manokana ny am'izao tontolo zao ianao satria ny fahendrenao ny nentinao nahary ny tany zay rehetra eo aminy manana planina ny fiainana koa ianao fa ataovy anay tompo ny zanaka manoa ataovy anay ny ho zanaka tianao Andriamanitra mijery ny fiainan'izao tontolo zao zay am'izao taona madivy farany zao mijery ny fiainanay andavanandro eto anivon'ny firenena ny tombony mantra ny tombony sahirana betsaka eto am'izao tontolo zao ny ady sy ny korotana ny fifandirana de mivavak'izay tompo mamindrafo am'izao tontolo zao enao no mitondro zao tontolo zao amin'ny herinao Andriamanitra tsy mahay manova olona zay fa ianao no mahay izany satria asa mifanahy ianao zany de am'izao krismasy zao tompo mamangy izao tontolo zao ianao de ovay ny fovatonay ho fonofo ka aizanay misaotra anao no ny amin'ny asan'ny tananao sy ny zavaboarinao ovay ny fonay mba ho fo itoerany fanahinao masina ka am'izao taona mifarana sy krismasy zao dia fo feno fitiavana namana no iainanay de mamelahany eloka tompo am'izay rehetra mety napalahelo anao na napalahelo ny namanay am'izao krismasy ankalazana ianao zao de ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra fampitoera aminay kosa tompo ny fitiavanao maharitra sy ny fahasoavanao amen